Socavitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Socavitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo, anolotra anao ny vaovao. Mety hitarazoka ny amoana ny vokatra ofisialy amin'ny fifidianana kominala ho an'Antananarivo renivohitra. Amin'ny alatsinainy izao no hanomboka ny raharaham-pitsarana mikasika ny ady fanaovan'ny kandida Lalatina Rakotondrazafy sy ny kandida Lalora Valomana ny tsy mbola naray fiantsoana mikasika izany kosa ny Tsolovavandrotota. Eo amin'ny Premier ministre frantsay Manuel Valls ny Premier ministre malagasy Jean Ravelonarivo niasa-botsy izao tsy misy ny mipika loatra eto ny votoatin'ny resaka reny kosa fa bantoerana ny lafiny politika ny fanoloana gouvernemanta ary ny fanendrena Premier ministre vaovao sy ny hoavin'ny politika ny Premier ministre Ravelonarivo. Ny zandary fa nisy ny fioara-pefy sy ny fanitsakitsahana ny zoma olona nandritry ny fisambolana Jean-Pierre Tenekatso. Tsy maintsy isy ny fanazaziana ireo tsy nahafehtena nandritra izany ao aorian'ny fanadihadiana hoy ny général Rakoto François Rodin, commande ny zandarmarie pirenena. Any atsimo diso ny taritra tonga tany amin'ny Premier ministre mikasika ny asan-dalana Kazoabo hoy ny député Mariny Arisy. Ny zava-misy any an-toerana enina ny olon-tsotra tsy dahalo maty ny miaramila hoy ity député ity. Ny mpisomponenana any Eropa nampiantso maika ny ministra voakasika ity raharaha ity ny filoham-pirenena frantsay ny ariva teo tao amin'ny lapa-panjakana Élysée sary mampahontsa ny vahoaka maneran-tany tao anatin'ny 420 ora iray sary nahitana ankizy lahy 3 taona hita faty teo amoron-dranomasina tany Turquie omaly. Namin'ny zavetrany ary. Socavitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Socavitre en Outapenac, 020 22 682 28 033 11 256 63. Socavitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Ny hazo ny vanon-kolakana, ny taninandriny ny tsara. Ny orinasa Madagascar Evolution Immobilier dia vonina nome fahafa-po hanao an-trano an'izay mikasa hividy tany. Toerana maro azo isafidianana no atolotra ho anao amin'izany toy ny eo Amboanjobe, Bevalala, Ambatondrahavavy, Jangaina, Antsahamarifosy, Manandrina, Ambohimanga. Maimaimpona ny fitsidiana ary mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra. Gora mila fanazavana fanampiny ianao dia aza misalasala miantso ny laharana 033 21 099 06 034 14 099 06 na 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Nandiaty ty manadio rano. Efa fanao isan'andro ty a. Mba aiza moa zay zafikeliko zay? Ao ambadika izy neny a. Le tsena kizava andao mba hiaraka. Io ve kila terenina foana hoe nadiovana rano? Ie, suro, ty raha jerendry e. Rano efa voadio zany iny sotrondry iny. Ie. Tena voankazo tokoa ny fahasalamany zafikeliko. Tsara vinanto. Raha izany a, za koa zany ampiasa an'ity isan'andro. Ampiasao isan'andro a? Les nouvelles gammes de produits des
embarque chez Bowlay. Des produits performants possédant une polyvalence incroyable. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale, qui transforme votre univers avec modernité et savoir-faire. Bowlay, toujours meilleur. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo Ampatsakan Ambulkanj, vous propose les modules suivants. Secrétariat de direction, bureautique, informatique, filière, gestion et management d'entreprise, commerce international et opérations douanières, commerce force de vente. Rentrée bac 2015, 2 octobre et 24 novembre pour ISA Ampatsakan, 6 octobre et 27 novembre pour ISA Ambulkanj. Pour votre formation en second cycle, ISA vous propose son lycée privé. Seconde, enseignement général, technique commerciale. Première, S, L, technique commerciale. Terminale A, C, D, technique commerciale. Matière informatique pour chaque niveau. Rentrée, octobre 2015. ISA Ampatsakan, derrière Knaps un peu flou. ISA Ambulkanj, premier tournoi à gauche vers Biblav après arrêt bus TT Zanabusque 182. Contact 034 16 678 21 033 81 594 33. Savy? Savy. Zavy. Rive. Alexia. Patrick no anarako. Tamsato Niotina. Ty vehivavy. Tokapo. Amizao. Tsy afenina fa manankarentsika. Tsy misy mahaory aloha e. Dia bozy natafanavy. Tamin'izaho mbola bantikely vao nisy sinetinety tonga dia manantona topo réseau. Tapa-kevitry fa hagnano dépistage. Nanao fanabeazanaizana tamin'izaho mbola tanora kely dia milamin-tsaina. Zavy. 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 Tanora. Salama. Tanteraka ny nofinofy. Zavy. Assureko kokoa no aviko rehefa milamin-tsaina. Aleko manatona top réseau. Vakansemlay, ararotiny illimité night, illimité daholo ny SMS. Signante. Makany amin'ireo best friends telo safidinao. Mandritry ny alina tontolo amin'ny 5 ora alina hatramin'ny 1 ora maraina. Amin'ny vidiny arivo ariary TTC monja. Azo ihany amin'ny 224 étoiles 3. Milay Miamanja ny vacances miaraka amin'ny Orange. Miamanja ny tontolo miaraka amin'ny Orange. Akafelindray tompolasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao takariva izao tonga soa ato anatin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra kolo manasanao mpanajana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Isataratsika izany avy hatrany ny lafiny politika amin'izao takariva izao, inona no vokatry ny fiara mitantany TIM sy ny HVM ary ny MTS. Hatreto aloha izy ireo no mitantana ny firenena ao anatin'ny governemanta tao anatin'izay iray taona sy tapany izay. Misoko mangina ankehitriny ny fifandresen-dahatra amin'ny fizaran-tseza ao amin'ny governemanta rehefa anohana ny PND indray ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana rehefa nilaza nandritra ny kongresin'izy ireo farany fa ny MAP atao eny amin'ny
commune no programme nasan'izy ireo ho an'ny antoko HVM indray fantatra fa mibody toerana ary miady mafy ny ho lasa ministra ny tanakavanan'ny filoham-pirenena maro ankehitriny ary isan'izany Henri Rabarinjaka veriasina ny teknisianina ho ireo nianatra manokana momba ny fitantanana ny raharaham-panjakana Erinirina Rabary. Amin'izao fotoana mbola mampievaheva ny raharaham-pirenena ankehitriny izao efa mandeha ny ambadika any ny ady hevitra momba ny fizaran-tseza ho mpikambana amin'ny governemanta vaovao. Raha ny hita ny tota ihany no mivadibadika. Ireo olon'ny HVM hatrany no mbola mitaky ny toerana betsaka indrindra ao anatin'ny governemanta izany. Ohatra ny sekretera jeneralin'ity antoko ity Henri Rabarinjaka izay vao avy nesorina tsy ho filohan'ny filankevim-pitantanany ny Air Madagascar intsony ary nandany tsy ho maso ivoan'ny Madagasikara ny États-Unis ihany koa dia fantatra fa mety ho voatendry eo amin'ny toeran'ny ministry ny fitaterana izany hoe mamikitra mafy eo amin'ny fitantanana ny Air Madagascar milaza ny tsy manana olana amin'izay mety ho fanesorana azy izay ihany koa ny ministra ankehitriny raha nanontaniana mikasika izany. Tsy matahotra ny remaniement zany. Inona moa ny atahorana remaniement? Izay le démocratie, alternance. Tokony vonona amin'ny alternance zany tompona andraikitra rehetrarehetra. Ka raha ny tenako manokana aloha dia tsy matahotra an'izany anjaran'ny président no mitsara, anjaran'ny premier ministre no mitsara hoe mbola tokony hiverina ve le ministre sa tsy hiverina intsony. Dia izy no manapa-kevitra ary raha ny tenako manokana aloha dia tsy matahotra ny remaniement zany. Ny zava-misy ankehitriny izay mahatonga ny mpanara-baovao maro ametra-panontaniana ny amin'ny hoe lany olo-manga ve ny firenena. Tsy misy afa-tsy ireo mpanao politika hatranainy sy ny olon'ny fitondrana ireo ve no afaka mampandroso ny Madagasikara. Lasa fitaovana politika ny ministera ary veriasina ny teknisianina ho ireo administrateur civil. Ny mpanao politika ato amintsika zany mamorona krizy. Dia rehefa avy mamorona krizy izy dia amin'izay mba misy fihaonana ambony latabatra isiny tony hoe pacte de responsabilité sy memorandum sy tony dia resaka fizaratseza zany ho an'ny mpanao politika ny ao ambadika. Aminay nefa ny atao hoe ministera dia tsy toeran'ny mpanao politika fa toerana politika. Ny teknisianina nianatra manokana an'izany manana hevitra ary azo antoka, manana hevitra ka fahadisoana lehibe satria nandritra ny Repoblika faefatra ity zao dia tsy misy isan'andro sika dia tsy maheno afa-tsy fimenimenoana amin'ny vahoaka satria mpanao politika tsy mahalala ny tokony ho ataony no mipetraka eo amin'ilay toeran'ny ministra zany. Tato anatin'ny herintaona sy 4 volana najeron'ny Repoblika faefatra gouvernemanta roa no nifandimby ary ministra HVM Tim ary MTS hatrany no nitondra hatramin'izay ka hatramin'izao. Manoloana ity fanovana ny gouvernemanta izay efa manangasanga ankehitriny mbola miady sisika mafy izy ireo. Ho an'ny antoko Tim nilaza Marc Ravalomanana fa anohana ny PND indray ny Tim fa tafiditra ao anatin'ny PND ny fanokafana ny orinasa Tico izany hoe ny fanokafana ny orinasan'ny tena no tanjona amin'ny fanohanana ny filoham-pirenena. Vao mala nefa ny Pombazy no nilaza fa tsy mahalala ary tsy nanao sininy memorandum manohanana ny filoham-pirenena ary nazava ny programa nasan'izy ireo tamin'ny kongresy nataon'ny Tim farany fa ny mapa atao eo anivon'ny commune no iangan'izy ireo. Mbola mitoetra araka izany ny fivadibadian-dela sy ny fitiavan-tseza izay efa nahazatra ny mpanao politika teto hatramin'izay. Tsy mahagaga araka izany raha toka mbola ny fiara mitantany HVM Tim MTS izay efa nitondra tao anatin'izay herintaona sy tapany izay no mbola misongadina amin'izao gouvernemanta vaovao izao. Fa mety tarasoka ny famohana ny voka-pifidianana ao an'Antananarivo renivohitra raha ny vaovao voalain'ny mpanao gazety dia amin'ny alatsinainy izao no anomboka ny raharaham-pitsarana mikasika ny ady fanaovany kandida Lalatiana Rakotondrazafy sy ny kandida Lalao Ravalomanana. Tsy mbola naharay fiantsona mikasika izany kosa ny mpisolo vavan'ny Rotonta hatreto. Mikasika izay mety ho fisian'ny vola mihodina ao anatin'izany kosa dia tsy mbola manana fepetra manokana ho raisina ny avy ao anivon'ny Bianco. Erinirina Rabary hatrany. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana dia ny 29 ny volana septambra ho avy izao no ivoaka ny voka-pifidianana ofisialy ho an'ireo komuna rehetra eto Madagasikara. Hatreto anefa mbola mijanona ho tsy ambaratelo avokoa ny fisotron'ny raharaha rehetra ao amin'ity rafi-pitsarana ity. Araka ny vaovao mandeha ankehitriny dia ny alatsinainy izao no iroso amin'ny fitsarana ny raharaha mampifandolana ny kandida larana fahasivy sy ny kandida larana fahaenina teto amin'ny komuna Antananarivo renivohitra ny tribunal administratif. Hatramin'izao tsy mbola nahazo izay fampiatsona izay ireo mpisolo vava ny kandida Rotota. Hatreto aloha izay mbola tsy nahazo convocation mihitsiny fa amarinina fotsiny izany hoe sur les 1710 requêtes forain'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana dia ny 60 très exactement 60 amin'izay no anay dia
le izy moa procédure écrite ny procédure administrative zany hatreto mbola eo amin'ny vingtaine de mémoire ihany mémoire en défense ny mémoire en réplique napetrakay aloha dikan'izay raha toka araka ny fiteninareo hoe misy aussi hoe amin'ny latsinainy manomboka ny audience mbola tsy amin'ilay anjaranay ngamba ny mandeha amin'ny alatsinainy. Araka izany raharahana ny voalazan'ny lalàna mety tsy hivoaka ny 12 ny volana septambra izao ny voka-pifidianana eto Antananarivo raha tsy ahivina. Maro ny resaka nandeha mikasika ny fisian'ny volabe mihodina ao amin'ny fitsarana manokana misahana izay ady atao amin'ny fanjakana izay. Teo ihany koa ny resaka kolikoly tamin'ny fifidianana kominaly farany teo. Efa rehatra amin'ny fisian'ny ady varotra amin'ny vola aloha eny amin'ny tribunal administratif mba hanovana ny voka-pifidianana. Efa niantsony amin'ny tokony hietsehan'ny Bianco sy ny samifinina manoloana izany avy eo anivon'ny KMF Knoe. Tsy mbola misy fepetra manokana no raisina kosa hatramin'izao hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Bianco. Raha miresaka indray tsika ny hoe manaona ny vola mihodina amin'ireny fifidianana ireny sy ny aorinan'ny fifidianana raha toka misy an'izany dia eto amintsika efa misy ilay sampana manokana izay manara-maso ny famitsim-bola raha sanatrika mety ho fandikan-dalàna famitsim-bola no ambadika izay dia izy indray ny tompon'andraikitra manoloana an'izay fa averiko ihany ny anay Bianco dia lalàna momba ny ady amin'ny kolokolo no andraikitra fa tsy ny andraikitra ny lalàna mikasika ny fifidianana zahay ka tsy manana fiapetra manokana izay no raisina manoloana an'izay fa ireo fiapetraka apobe eny mikasika ny fiarovana, mikasika ny fanabeazana ary mikasika ny fampiarana ny lalàna, mikasika ny kolikoly no ataonay tahaka ny asanay andavanandro ihany. Samy mbola ao anatin'ny kajy politika ny ankehitriny ireo antoko politika nandray anjara tamin'ny fifidianana, indrindra ny atoko ny fitondram-panjakana izay miketrika mafy ny azonina ny maro anisa eo anivony atenimierandoolona. Ny resaka mafana rehetra tahaka izany izay toy ny fanahiniana takomana amin'ny raharaha hafa toy ireny raharaha Jean-Pierre ireny ohatra. Amaranantsika izay lafiny politika izay iona amin'ny Premier ministre frantsay Manuel Valls ny Premier ministre malagasy Jean Ravelonarivo ny asabotsy izao raha tsy misy ny fiovana tsy misy mipika aloha hatretony hoe inona no resahan'izy ireo. Ny fanadihadiana nataony kosa no nahafantarana fa momba ny politika sy ny raharaham-pirenena eto Madagasikara no votoatin-dresaka amin'izany ary rehefa isan'ny votoatin'izany ny fanoloana ny governemanta ankehitriny, ny fanendrena Premier ministre vaovao ary ny hoavy politika ny Premier ministre Ravelonarivo Jean andrasana ny vaovao ofisialy momba izay fiaonana izay. Fa eo amin'ny tontolon'ny fandriam-pahalemana kosa indray dia enina hatreto ny olon-tsotra maty vokatry ny hetsika ataon'ny mpitandro filaminana any Ankazoabo Atsimo raha ny tatitra nataon'ny Maraniary sy solombavam-bahoaka any an-toerana. Tsy mbola nisy ny fifampiresahana teo amin'ireo tompon'andraikitra ifotony any Ankazoabo Atsimo sy ny mpitandro filaminana manao hetsika any vokany mamono izay tia novonoina ireo mpitandro filaminana any an-toerana. Etsakilan'izay dia nanambara ireo tompon'andraikitra avy eo anivon'ny zandarmariam-pirenena fa vaovao avy any an-toerana ihany no andrindrana ny hetsika ka hitifirana ireo voalaza fa dahalo ireo. Zorakotondrina. Olona roa tao amin'ny fokotany Ampasy, olona roa hafa tao amin'ny komina Ankily Valokely ary olona ray tao Berainty ary olona ray hafa tamin'ny tanàna hafa. Ireo hatreto no olon-tsotra maty tamin'ity herinandro ity vokatry ny hetsika ataon'ny mpitandro filaminana any an-toerana raha ny tatitra nataon'ny solombavam-bahoaka Maraniary. Misy tovolahy roa zany no nadetsaka ireo tao dia nivoandreo ny tanàna. Dia misy tanàna anankiray koa Ankily Valokely io, commune Ankily Valokely io chef-lieu commune Ankily Valokely io dia io koa zany no niterindreo tao dia nisy olona koa voatifika maty dia avy eo izy mbola niditra amin'ny commune anankiray koa atao hoe Berainty io satria misy rangahy izay zany atao hoe Lakily dia io no zanany no rechercheny zareo dia sy tratrany tao zany dia farany zany rangahy iray aman-dreny io no nidirany tao fa saingy tsisy darika io na tsisy vonoany io zany fa angamba fantako nanatahotra avy ohatra angamba le rangahy dia tapaky lalan-draha dia maty. Nandiso ny fanambarana ihany koa izy mikasika ny filazana fa izy no dahalo any an-toerana no ity solombavam-bahoaka ity manana ombim-betsaka. Diso ny tatitra tonga teny amin'ireo tompon'andraikitra ambony amin'ny fitondram-panjakana raha ny fanazavany androany. Na ny tena koa dia rahonana misy amin'izao fotoana izao zany hatrany Antananarivo togara maheno an'izany raha tsy vonona misy marina samborona tsy milamina iny zavatra voafandalitra zany ny EPM satria reto tany filaminana zany manaparitaka an'ireo voresaka ireo zare rekory manana omby ty Ankazoabo ka tsy angalarin'ny olona ny omby fa ty pisaka koa nanakahy koa tsy angalarin'ny olona ny ombiny fa dia mba zaka zany fa vizinana ampoko ty izy avadika resaka politika rehefa avy eo
mba ahafahana manao an'izay élimination na arrestation lahiko zay zany. Tsy ampy ve izany loharanom-baovao tonga eny anivon'ireo lehibe ny mpitandro filaminana ka andrindrana ny etsik'ireo izay any an-toerana. Raha ny fanazavan'ny avy any anivon'ny zandarmarim-pirenena, loharanom-baovao avy any an-toerana ihany no iangan'ny etsika. Izy io manko ny zavatra misy tsara fantatsika ihany. Ny any ambanivohitra any ihany no manome vaovao ny élément opérationnel reny dia indraindray tsy fantatra mety tsy fankazahoan-jareo samin-jareo fa ny élément opérationnel rehefa mahazo an'ilay renseignement dia mandray ndraikitra izy hoe ty olona tion-drasy ty mpamatsy basy ty dahalo dia efa mandray ndraikiny izy amin'izay fotoana zay. Ka reny toe-javatra rehetrarehetra reny zany dia tsy maintsy andraisana fepetra ary ahitsy raha ohatra misy ny zavatra tsy mety. Tsy ampy kosa ny fifampiresahany eo amin'ireo mpitandro filaminana manao hetsika any an-toerana sy ny tompon'andraikitra raha ny fanazavany marany ary sy hatrany. Tsy misy ny serasera eo amin'ny fokon'olona sy ireo mpitandro filaminana raha nambarany. Mandeha fotsiny amin'izao zany ireo mpitandro filaminana ireo arakaraka izay renseignement hitany any tsy fantatro na mitombona na sy mitombona tsy fantatro izy dia mandeha mitety fokotany any izy, mitety tanàna any izy dia misy olomamo zany sasany famaly agnaminy dia tiriny. Izay zany ny zavatra misy zany zareo zany tsy afaka mandray resaka misy fa dia ny lehibe ny ihany no mibaiko azy fa tsisy olo iresahany misy na iza zany tsy vakinao amin'izany izy. Hatreto aloha izany raha ny zava-misy tsy misy intsony ny fitsarana fa mamono izay sendra azy ny mpitandro filaminana. Izay ve izany ilay tsy mitsitsy nolazain'ny Prime Ministre? Ahoana no azo nantoka fa dahalo tokoa ireo vonoina sy tifirina any atsimo ireo? Lafim-baovao hafa kosa indray ny aiky ny zandary fa nisy ny fioaram-pefy sy ny fanitsakitsahana ny zoma olona nandritra ny fisamborana ny Jean Pierre teny Ankatso. Tsy maintsy hisy ny fanasaziana ireo tsy nafetena nandritra izany aorian'ny fanadiadiana hoy ny Général Rakoto François Rodin, commande ny zandarmarim-pirenena androany. Manameloka tanteraka ny fihetsika feno abibiana sy ny famonoana nataon'ny mpitandro filaminana ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena miaro ny zoma olona etsy ankilan'izay. Gaëtan Andriantsilavo. Ny aiky ny zandary fa nisy ny tsy nety nandritra amin'ny fisamborana Jean Pierre androany. Nilaza ny Général Rakoto François Rodin fa olombelona ihany ny mpitandro filaminana ka misy ireo miopefy. Miresahana moa le hoe tsy mahana retenu izay moa filazana azy zany amin'ny teny frantsay tsy mahana retenu ny mpitandro filaminana. Raha tena nijery an'iny sary iny zany tsika na zavatra niseho dia misy ny nanana retenu fa misy koa araka n'ilay voalazako teo mety misy tsy fifehezana kely izay nitranga tamin'izy. Misy ara manamboninahitra ny teny atsaro ajanony ny zavatra ataonareo fa misy tsy mety eo. Izay zany ny zavatra niseho. Inona izany no toy ny fanapa-kevitra ho raisin'izy ireo? Tsy maintsy hisy fanasaziana ireo tsy nahafehy tena aorian'ny fanadiadiana azy ireo raha ny fanazavana azy hatrany. Ny ato aminay zany resaka récompense, lettre de félicitation, avancement, sy ny sisa, zany no baribary fantaboaka. Fa raha ny règlement anay ato mihitsy lesaka hoe fanasaziana, fanagadrana sy zany zavatra mana caractère secret daholo. Fa efa nambarako mazava teo tsy maintsy indray fepetra zay raha ohatra ka misy charge contre ny renanao zavatra tsy ara-dalàna amin'ny fanadiadiana zay atao. Raha tsy hivina, tsy izany no nambaran'ireo lehibe mpirotsaka eny an-kianja raha nanontaniany mpanao gazety. Nilaza ny Général Rakoto manana commande ny CRGN fa tafiditra ao anatin'ny toromarika tsy maintsy noraisina ireny fomba nisamborana ny Jean Pierre ireny ary tsy nisy fahadisoana izany fa natao araka ny formation natao sy fanao maneran-tany. Nanamafy ihany koa ny colonel Ravoavy fa tsy maintsy niroso tamin'ireny izy ireo hisoroana ny mety ho fahasimban-javatra maro. Misy resaka tsy mifankahazo araka izany ao anivon'ny zandarmarim-pirenena amin'ny resaka baiko sy ny zava-misy. Mbola mitoy ihany koa ny fanameloan'ny fiarahamonim-pirenena. Lalàna iraisam-pirenena maro ny fiarahamonim-pirenena ampolony maro ny vory tetsy amin'ny SAFFJKM no nitsakitsahany ny mpitandro filaminana. Tany amin'ny fefy sototoana ohatran'ireny mbola nasiana ny zavatra misy courant iny, mbola niveleza tamin'ny matraky natsofoka any ambany latabatra aminay zavatra ny zavatra tsy azo ekena mihitsiny ary manameloka ny fanjakana hoe manoloma ny toe-javatra hoe tsy mety ny ataonareo. Nefa tamin'izao moa dia ohatra ny mangingina ny fanjakana manamartena raha lehibe ny zandarma ka zao ane le izy laza izy tamin'ny voalohany hoe ao anatin'ny manuelinay zany nefa raha fa zay
foazina izy zao nge réglementareo dia ohatra amin'ny alatsiny indray izy avy eo andrasana izay ho toy ny fandraisana andraikitry ny manam-pahefana momba ny fioaram-pefy nataon'ny gendarmerie pirenena andrasana ihany koa ny hoe anao ahoana ny valin'ny fitsarana ny Jean-Pierre Rapitso. Tsy mbola niverina moa ny fampianarana eny Ankatso raha ny zava-misy androany na dia efa nisy aza ny fifanarahana teo amin'ny ministerin'ny fampianarana ambony sy ny mpampianatra pikaroka dia tsy mbola nanaiky izany avy eo anivon'ny CSS eto amin'ny faritra Antananarivo. Niverina nidina an-dalambe indray araka izany ireo mpianatra teny Ankatso ireo ny fanandrana tamin'ny Emoreg fanadiadiana. Tsy mbola nisy nanomboka ny fampianarana teny Ankatso androany na dia efa tamin'ny 2 septambra aza no voalaza ao anatin'ilay fifanarahana teo amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny mpampianatra pikaroka fa hiverenan'ny fampianarana amin'ny université rehetra manerana ny nosy. Niverina nanamafy ny fitakiany hianatra araka izany ireo mpianatra eny Ankatso. Ny antson'ny fandeferan'ny mpampianatra pikaroka izy ireo. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana zany izahay mba hijery sy hamahany olana ety amin'ny anjery manontolo mba hisy ny vahaolana maharitra sy tsy hiverimberenan'ny fitakian'ny mpampianatra intsony ka mba hizotra amin'ny lamina foana amin'izay manomboka amin'ity taonty ny fampianarana ety amin'ny anjery manontolo. Faharoa manaraka izany koa moa dia teo moa zany ny fitakian'ny CSS izay efa nivalin'ny fanjakana eny fa na dia namahary zareo tao anatin'izay fitakian'izay fa matoa mbola tsy mianatra ny mpianatra dia mbola tsy voava zato isan-jato zany le olana. Ny mpampianatra pikaroka hatreto no mbola mipetraka olana amin'izao fotoana izao. Antony tsy mbola nanaiky ny fanapahan-kevitry ny COPRES izy ireo hatreto ary nanambara fa tsy maintsy hiandry ilay fepitoana farany hatramin'ny 14 septambra 2022 avy izao vao hiverina andray ny fampianarana. Miandry ny fepitoana hatramin'ny 14 volana septambra dia eo indray izy zany mahita raha tanteraka na tsy ny zavatra nitakina tao anatin'izay fehi-kevitra izay. Mbola mampametra-panontaniana araka izany ny toy nyity raharaha ity ezakilan'izay saika ny lamina ny teny Ankatso androany. Nilefitra ireo mpitandro filaminana ary namelan'ny mpianatra hidina ivelan'ny vavahady nanao izay fitakiana izay. 30 minitra ihany anefa ny fepitoana nahazony ireto farany alalana. Raha toa mbola hiadiana mafy ny resaka alabato eo amin'ireo mpanao politika amin'izao fotoana izao, ny raharakopana kosa izany vato izany teny Ankatso. Rehefa tapitra izay fotoana izay niverina niditra tany anatin'ny faritry ny université ireo mpianatra. Niverina indray ny sary mihetsika toy ny isan'andro. Mitoraka vato ireo mpianatra, mamaly lacrymogène ny mpitandro filaminana, dia avy eo mifampijerijery eo, avy eo samy mody. Fa eo amin'ny lafiny sosialy kosa indray feno iray taona ny fahasimbany lalana eny Ambodin'ny Sotry. Lasa sangisangy zaritenany amin'ny mponina ny hoe miandry manam-pahefana anapaka ruban amin'ny fankalazana ny tsingeritaona ny faratsiany lalana. Ankoatr'izay, miaratsy hatrany ny lalana mihazo any Itosy amin'izao fotoana izao. Antony, tsy tody hatramin'ny farany ny fanamboarana ka mampitatra ny fahasimbana. Nilaza ny tompony andraikitra avy eo anivon'ny komina fa eo am-pandiniana ny fanamboarana ny lalana rehetra eto Antananarivo renivohitra izy ireo amin'izao fotoana izao fanadiadiana. Feno iray taona ny faratsiany lalana eto Ambodin'ny Sotry. Heritaona mahery zao no efa lasa fahazarana ity lalan-dratsy eto ity. Efa tafiditra ao anatin'ny andavanandro ny mponina, efa lasa anarambositra hiantsony mponina manodidina ity lalana eto Ambodin'ny Sotry ity ny anaran'ny ministra iray malaza eo anivon'ny gouvernemanta. Heritaona izay tsy mbola nisy namaly ny etahitan'ny mponina hanamboarana izany. Efa heritaona mahery kely zany hoe raha zazakely voateraka zany efa tokony hankalazany anniversaire ny fotoana ity. Mety izay ngamba no jereny mpitondra fanjakana rehefa feno heritaona eo dia mety rapahotapahana ny ribanty lalana ity dia hankalazaina ny aratsiny atao tsy jereny zalala efa heritaona zany tena simba ny lalana zany dia raha tsy hoe heritaona fa zany zazakely efa ray taona zany. Araka izany, sangisangy zaritena ny sisa no andraisan'ny mponina ny faratsiany lalana amin'izao fotoana izao. Lalana tsy nisy fanamboarana, lalana efa namboarana saingy tsy nitohy hatramin'ny farany, lalana efa vita nefa simba sahady. Ireo amin'ny ankapobeny no mampitaraina ny mpampiasa lalana eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Tsy ny eto ihany anefa, isan'ny mampitaraina ny mponina ihany koa ny lalana mihazo any Itosy. Vovoka be rehefa maina ny andro ary fotaka be rehefa avy ny orana. Efa nisy fanamboarana, saingy ny antony izany ary tsy nitohy intsony hatramin'izao. Niteraka fahasimbana ireo lavadavaka natao hanampenana ny simba.
na ratsy tena ratsy aloha izy io hoe rehefa avy ny orana zavatra tena fotaka na herika ara dia efa maninona moa zany raha herika ara dia efa petsapetsa be eo. Ty loatra ny hoe tsy mety zany le izy ohatrany hoe nisy zany tsy fetezan'le zaza satria ohatrany hoe ao anatin'le propagande zany nanao an'le zavatra nefa ny avy eo no ny tsy lany dia najanona le izy. Raha ny zava-misy mitaraina avokoa na ny mpitondra fiara amin'ny fahasimbana mety ateraky ny fahasimbany lalana, na ny mpandeha amin'ny fitohanan'ny fiara ateraky izany, na ny mpivarotra vokatry ny vovoka amin'izao maintany izao, na ny mpitarika sarety na ireo mpitondra moto sy bisikileta. Mampametra-panontaniana ny hoe tahaka ny ahoana ny asa fanamboaran-dalana sy ny fampandrosoana any ambanivohitra raha toa ka eto andrenivohitra ary eo ambany masony isan'andro aza adiny mandritra ny herintaona tahaka izao. Manontany tena ihany koa ny olo-pirenena hoe maninona loatra ity fitondram-panjakana ity, inona no tena ataon'ny governemanta fa ngatsy nisy natokisan'ny fitondrana ny fandimby ny PDS teto andrenivohitra no tsy mena vola maintana miasa sy manao ny lalana nefa ny fanjakana ihany nanendry azy ireo teo amin'ny toerany. Farakitra ihany koa ny torabato androany teny Analamahitsy teny saingy tsy torabaton'ny mpianatra sy ny mpitandro filaminana akory izany fa torabaton'ny fokon'olona tsy nankasitraka ny famefen'ny olona iray malaza fa mahitahita sy manana havana na namana manam-pahefana eny an-toerana na ny lalam-bahoaka iray. Nentina teto amin'ny fampahalalam-baovaon'ny Kolo TVFM omaly fa tsy misy miaino ary tsy misy fandraisana andraikitra ataon'ny komina sy ny manam-pahefana isan-karazany manoloana ny famefen'ny olon-tsotra ny lalan-kely eny an-toerana efa tapabolana izao. Nitondra huissier nandrava izany fefy izany androany ny député voafidy teny an-toerana. Fandravahana izay natao mba hiverena ny fivezivezen'ny mponina ho araka ny tokony ho izy ahafahana indray mampiasa ity lalan-kely ity izay isan'ny nazona famatsim-bola nandritra ireny fotoana tetezamita ireny. Lafim-baovao hafa-tanteraka kosa indray tsy mahazo mivarotra an-tanan-dehibe intsony ny daty fria manomboka ny volana janoary 2024 entina hisoroana ny fifaninanana tsy aradrariny sy ampivoarana ny vola miditra amin'ny fanjakana izany raha ny fanazavany tale jeneraly ny faditseranana. Etsakilan'izay hatreto efa manomboka amidy avokoa ireo toeram-pivarotana daty fria eto Antananarivo. Tsy misy toerana ho azy ireo ihany. Tsy misy toerana ho azy ireo eny amin'ny serana mpiara-manidina fanadiadiany Michel Aranarzona. Toeram-pivarotana hita matetika eny amin'ny serana mpiara-manidina ny antsoina hoe duty free. Entana tahaka ny ranomanitra sy ny zava-pisotro amin'ny ankapobeny no hita amin'izy itony. Isan'ny mampiavaka azy itony tsy fampiarany aban'ny fireneny amin'ireo vidin'entana amidy ao. Raha ny eto Antananarivo manokana manodidina ny 10 isan'ireo duty free. Kasika ny fanafoanana ny duty free eto Madagasikara. Tsika rehetra angamba ny raha malala fa misy ny fiorapefy amin'ny fifidianana nireny amin'ny entana amin'ireny duty free izay hita aty en ville aty Madagasikara. Ka nanapa-kevitra zany fitondram-panjakana fa anajanona ny fisian'ireny duty free ireny aty en ville mba hanatsarana ny fampidiran-ketra sy mba tsy hisian'ny concurrence déloyale ho an'ny olona izay manana mivarotra an'ireny entana ireny koa izay aty en ville izay mandoa taxe fa dia miverina any amin'ny aéroport any anatin'ny aéroport any amin'izao ny sodoanina daholo zany ny duty free rehetrarehetra manomboka amin'ny 1er janvier 2016. Ny fipetrany raisina zany dia natao ny inventaire any amin'ireny duty free ireny dia hanomboka hanidy an'izy ireny zareo. Manana hatramin'ny volana janoary 2024 izy ireo hivarotana ireo entana sy hanakatonana an-tsena izay miparitaka andrenivohitra noho ny fioharam-pefen'ny vidin'entana amin'izy itony. Araka izany any amin'ireo serana mpiara-manidina sisa no ahafahan'izy ireo mivarotra. Hatreto maro amin'ireo duty free no efa nahavita ny inventaire ary mandany ny entana. Hatreto raha ny fanazavana ireo mpandrarà misehatra amin'izany tsy misy ny fepetra manokana noraisiny ny fanjakana amin'ny toerana hivarotan'izy ireo indray. Raha ny tarehimarika avy amin'ny fahatiranana malagasy vola vahiny mandidina ny 10 tapitrisa euro isan-taona no ampidiry ny duty free eto Madagasikara. Mandidina ny 300 kosa ireo olona tsy hanana asa noho izay fanakatonana izay. Fa toy ny mahazatra asa miavaka iray no arahantsika amin'ity androany ity, fofona teraky ny hafanana, fofona tsy mety afaka. Asa fanalana ireo indray no entina aminao amin'ity fanadiadiana ity, ny fanamboarana alamo, maharitra 4 hatramin'ny 8 ny faharetan'ny alamo iray, izay vidina 400 ariary any amin'ireo mpivarotra izany. Manao ahoana kosa no mety ho fanamboaran'izy ireo, izany fanalana fofona izany. Araoary ny fanadiadiany Mikael Ramarla.
Déodorant ny sarambabem-bahoaka hoy ny vazivaziny razily ety amin'ny petite vitesse no matianina amin'izany vilany rano vovoka alamo ary afo ireo no namboarany razily ireo alamo isan'andro mandritra ny 5 minitra hatramin'ny 30 minitra ny fikarakarana izany tsy maintsy andrasana mangotraka kosa izay vao esorina ka atao amin'ny ireto lovia maro ireto maharitra 30 minitra kosa ny fampangatsiahana izany avy eo tsofaina haka endrika telozoro toy izao. Atronka izy zao dia miandry anazy tronka fotrany 3 hoarany dia asina eo amin'ny atrasakadiny eo zany 15 minutes izy zany dia mitronka saribao raikony isakony 2 andro zany zay maka saribao raikony le izy aloha zao avana satrana hatry 5 minitra le izy dia 5 minitra zany mpanokona anazy. Mbola izy rehetra eto no manamboatra izany aty amin'ny petite vitesse isan'ireo grossiste izy araka izany fofotongotra fofokelika sy ny maro samihafa isan'ny afaky ny alamo izany raha ny fanazavany razily. Ny alamo no mandehandeha ihany izy moa amin'ilay déodorant be mpampiasa izy aloha dia mabe mpividy anazy be afaka mampiasa anazy manerana misy amatama mitiliara mazanga tamatavy beta be misy vazaha dia misy gasy loha izy hoe tsy mifidy zany e ampiasa izy atao direct sady tsy lafo tsy mora. Mandeha tsena ary miakatra avy 3 noho isan'andro ny entana lafo rehefa mafana ny andro. Ireo mpanao fanatanjahantena kosa ny tena betsaka mividy ankoatra ireo mpiantoka mbola hivarotra any amin'ny faritra. Tiana maharitra eo amin'ny ray volana lasaka ny teo n'olona anankiray. Ny alamo zany ary tahiry izy alamo anao dia tokony avy ampiasaina izy hitan'andro mba hampatezana azy tasimba anazy satria mora levona tsy ny alamo. Vokoatsoza avy amin'ny alamo zany dia manala kafrom atsembohana déodorant dia lafo izy ny tombontsony tena aloha afa le miasa birao manahirana satria mantsy mba mba izy ny patron tena tsisy teniteny miditra amin'ny valina miditra amin'ny sivy iny koa tsisy chômage technique zany anay chômage technique aminay tsy mivarotra. Amanarivony maro io razily no efa nampiasa ny alamony mireharery izy mitantara fa efa 20 taona no nivelona tamin'ity asa ity izay nolovainy tamin'ny ray aman-dreny ny vazivazy zaritena nololazany teto fa mety amin'ny fiakaran'ny vidin'ny déodorant importé mampitombo ny isan'ny mpanjifa azy izany. Falozam-pifamoivoizana hafa indray no nitranga tany amin'ny lalam-pirenena faharoa androany ny fandona tamin'ny fiara vaventy lehibe iray tamin'ny sisin-dalana ny Sprinter fiara nitondra ny ekipa ny Black Nadia tokony tamin'ny 4 ora sasany araka ny fampitam-baovao azo avy amin'ny mpitandron'ny filaminana. Maty tsy tradrany ny mpamily n'ilay fiara Sprinter araka izao hitantsika amin'ny sary izao ny fahavoazany. Tsy naninona kosa i Black Nadia ankoatra ny ratrana azy ireo sivy namany izay tao anatin'izay fiara Sprinter izay. Fa niresaka tamin'ny onjam-peo RFI ny Praiminisitra Jean Ravelonarivo androany raha fitinina amin'ny teboka vitsivitsy dia ireto no votoato ny voalazany izany Praiminisitra Jean Ravelonarivo izany manoloana ny fanontaniany mpanao gazety ny RFI momba ny fiainam-pirenena. Tambajotra mafia maromaro no manakorontana eto Madagasikara ary famorona anakorontana no misy eto Madagasikara mba hampihisatra ny fampandrosoana izay tarihy ny filoham-pirenena raha nambarany. Nambarany ihany koa fa tsara karakara ny fifidianana kominaly izay natao farany teo ary mety hoe olona tsy tonga saina amin'ny zava-misy sy ny fandraisana anjarany amin'ny fampandrosoana ireo olona 70 isan-jato tsy tonga ny fidy. Sony iraika amin'ny 70 kosa no nanao soniny memorandum izay efa eo andalam-pamaranana ny famolavolana azy ary atolotra ny filoham-pirenena. Iverenantsika misy kokoa ny mikasika izay fivahiniana ny Praiminisitra Jean Ravelonarivo tao amin'ny RFI izay raha mpitso ao anatin'ny fampahalalam-baovao. Famaranantsika ny fampahalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. Sary nampahontsa ny vahoaka maneran-tany tato anatin'ny 420 ora. Ilay sary nahitana ankizy lahy 3 taona hita faty teny amoron-dranomasina tany Turkia omaly. Nisongadina tamin'ny pejy voalohan'ny gazety mpiseho isan'andro vahiny maro ilay sary ahitana ireo mpiambina ny sisin-dranomasina tany Turkia izay nahitana azy tranga izay nampiakatra indray ny ady hevitra momba ny fifindramonina any Europa vokatry ny ady amin'ny islamista ankehitriny. Fanadihadiany France 24.
toy ny avokoa ny rehetra manolona ny fahitana n'ilay sary izay nivoaka tamin'ny pejy voalohany ny gazety mpiseho isan'andro vahiny tahaka ny The Times sy ny The Guardian. Ny fiantraikan'ny fitsoahan'ny mponina ny Syrie ny ady misy any toerana no hita taratra tamin'ity tranga ity. Samby roa no letika ho malika olona 12 hatreto no hita faty ka nahitana ankizy 5 sy vehivavy iray. Elan Kurd no anaran'ity ankizy kely 3 taona hita faty teny ambony-dranomasina tany Turkia omaly ity. Maty ao anatin'ny filetehan'ny samby ihany koa ny zokony 5 taona Galip izay mponina avy any Syria izy ireo. Tato anatin'ny volana maromaro izay mandidina ny 2 isan'andro ireo mpifindra monina no tonga any Europe. Vitsy amin'izy ireo no tonga tamin'ny tanjona raha tsy ilaza fa tsy nitranga izy nahafatesan'olona miisa 100 tany Libia ny farany volana aogositra lasa teo. Mitady vahaolana hatrany ireo firenena mandray azy ireo tahaka ny Grèce, Allemagne, Hongrie na Serbia. Serbia izay mandray fepetra manokana raha misy ny tompo fandraisana azy ireo any toerana izay ahafahany manome fahazondalana manohy ny diany hatrany. Ao aorianan'izay manana 2 amby fitopolo ora izy ireo ialana ny Serbia. Mbola anatin'ny aya nefa no iainan'ireo mpifindra monina izany dingana izany. Indroary ampatsahivonanao ety ampiafarany fampahalalam-baovao ireo nisongadina tamin'ity takariva ity mety tarasoka ny amoana ny vokatra ofisialy amin'ny fifidianana kominaly ho an'Antananarivo renivohitra amin'ny alatsinainy izao no hanomboka ny raharaham-pitsarana mikasika ny ady hifanaovan'ny kandida Lalatina Rakotondrazafy sy ny kandida Laura Valomanana. Eo amin'ny Premier ministre frantsay Manuel Valls sy ny Premier ministre malagasy Jean Ravelonarivo ny asabotsy ho avy izao. Ny aiky ny zandary fa nisy ny fioara-pefy sy ny fanitsakitsana ny zoma olona nandritra ny fisamborana ny Jean-Pierre teny Ankatso. Dia ny ihany koa tompo klasy tompoko vavy no mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'izao takariva izao. Mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany ary mamy fotoananao raha mpitso amin'ny iray ora atoandro indray veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Baolay. Pour votre formation après le bac, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo. Ny fampahalalam-bavao ny arahanao tamin'ny Soka Vitre, magasin Baolay, ISA, Institut supérieur d'Antananarivo.